tanana mga fiandrasantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Hitanao ny tompo androany isoratsika n'Andriamanitra lehibe izay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teo izay. Zao tsika diditra amin'ny tapany manaraka dia hanao ny fanatitra avy hatrany tero am-pifaliana izay rehetra no manao an'ny tompo fa ny Baiboly dia milaza fa sambatra izay mamy am-pifaliana fa izy no ankasitrahana. Atero am-pifaliana eto izay rehetra vao manao ny fanatitra izay ataontsika amin'ity androany ity izany. Ao anatin'izay dia mangataka hira ihany tsika amezantsika voninahitra n'Andriamanitra mandra-patapitry ny fanaovantsika ny fanatitra dia hiditra amin'ny tapany manaraka avy hatrany isika. Vonina avy atsika ya aoka vonina mandrevitsika fa efa tonga indray ny fotoana andraisantsika ny fampianarana rehefa avy eo. Asiantsika fiderana somary mihetsiketsika mafampana ihany na misy antsika voninahitra ho an'ny tompo. Hitsangana avy hatrany tsika tompoka, hitsangana avy hatrany tsika, vitribitrika tsika manao ny fanatitra eo anatren'Andriamanitra. Aoka vitribitrika fa fanahy maheriny ao anatinao ao. Vitribitrika. Aoka hidiran'ny tompo atero am-pifaliana izay ranomanao an'Andriamanitra.
manaraka isika ho an'ny fanatra izay naterantsika tamin'ny mpifaliana teto amin'ny toerana ity. Raha io misotranao izay lehibe ny fitiavana sy ny famindramponao Jesosy io. Tafavory eto indray izay mity androany ity mbola afaka nantanteraka an'izao fanatra izao. Raha izao fanatra izao tompo hoanitra kasitranao, hitahinao ny fiangonana nisy sambatan'olona ny mpanomponao Andriamanitro, satria Andriamanitra manakaream-pitahina ianao ka dia hitany fiangonanao ianao, hitany tsirairay avy ianao ho voninahitra anaranao. Tsy hananany raha tsy fahefana ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona, fa hotononona ny fitahina, ny fanambinana, ny fahatsaranao tompo ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isorantsika n'Andriamanitra izay tonga amin'ny fandarana manaraka itsika dia arahintsika ny ray aman-dreny Bishopy Naivison hanohy ny fandarana manaraka. Dia tanana mafitsika voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany tompo. Halleluja. Halleluja. Ohatra aleloan'ny tolakandro ve zany a? Taovy aleloan'ny maraina. Halleluja. Ny sady miteka sy orakoraka faran'izay mafy. Halleluja. Misy obolana malagasy zay hoe itsikitsika sa mandehandeha foagna fô raha. Ka ny antony orakorantsika eto a misy raha eto. Halleluja. Voalohany aloha dia eto ny mpanjaka ny mpanjaka. Eto nahatra. Ary mampanantena izy a fanao zavatra mbola tsy fanao hatramin'izay a. Zay ny antony iorakorantsika sy hitiavantsika. Alao hitsangana alohantsika dia hiteka iorakoraka ho an'i Jesosy. Halleluja. Ao ary mahazo ny toerany a. Voalohany teny dia mankasitraka ny tompo foana antsika, satria na ny fahatongavantsika eto tsika tsy manana fahefana hanatrika entina dia ray sekondra aza, fa noho ny amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny dia nomeny fahalalantsika hanatrika eto. Za mino fa tombontso lehibe ho anao ny fahatongavanao eto. Amen. Androany Andriamanitra dia nampirofo fa tianao izy. Tianao izy. Mba afaka hiteny anio akaikinao hoe tianao Jesosy. Halleluja. Dia mba mitsikitsiky tsara aloha. Mpon'ny lanitra zany tompoko ny mameno ny fiainany dia fifaliana. Halleluja. Misaotra ny tompoko ho antsika izay mbola tsy teto moa dia efa niaraka antsika teto ny lehilahin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur Rodolphe. Izy mivady, izy mianakavy, raha tsy diso antsika mbola niaratra velany any angamba dia eo izy a. Halleluja. Hatraminahitako azy voalohany a tsy mba misy endrika any nafa dia faly dia lasa faly automatika zany keo anao a. Zay ny amin'ny tompo e. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana na fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana amin'ny fanahy masina. Folo taona mahery na tonga avy ny teto farany dia tanteraka indray ilay teny fikasana hoe mbola hiverina raika amby folo taona teoriana zany dia eto izy a. Falitsika mandray azy. Halleluja. Miaraka amin'n'ny pasteur Jao zay mpanompon'Andriamanitra. Efa tetiko izy tamin'izay fotoana izay a dia eko pasteur Jaka zafady fa miaraka amin'ny vady anefimandriny avy eo Antsirabe.
Sorana tompoko fa dia nitondra ekipa maro be ry zareo a reny mitendry reny a reny hira teo reny mba ho fafahitanana reo ry zareo dia faly agnay aty Ambositra mandray anareo faly be agnay miaraka amin'ny FMK zay tompony fanasany zao a dia tompana hita tompo hiasa ihany koa ngamba tsy dia mpiandry ela satria zava-dehibe ny fanarotana ndray fahasoava zalominy fa tsy maintsy voatahanao tonga eto androany a rehefa hanao zavatra Andriamanitra tsy maintsy alohavany teny foana aloha ka dia mino aho fa hiteny amintsika ny tompo androany ary Andriamanitra ihany koa dia hiasa amin'ny fiainantsika manana fiandrandrana manana etaeta be a mba ahafahantsika handray izany tenin'Andriamanitra izany ka dia horaintsika avy hatrany ny lehilahin'Andriamanitra ny Tora Rodolphe raintsika miteka mafy am-pitsakanana mafy miteka atsika taontsika ary mbola mahazotoerana vetivety ary anatin'izao conférence zao dia ananarotritsika ny fanasany Jesosy atsika ho tonga eto amin'ny fanatrehany atonga atsika ho voata amin'ny alalan'ny teniny arak'ilay fampidirana efa somary nambarako tamin'ny maraina hoe Jesosy dia nilaza fa ny fahamarinana ozy izy a no manambara ay na inona zavatra renesinao ka tsy manondro anao an Jesosy dia tsy tondra fiainana ho anao satria Jesosy ny teny amin'ny Jaona 14:6 a izy a no lalana sy fahamarinana ary fiainana ny testamenta voalohany na ny testamenta aloha fanekena voalohany zay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely a dia fanekena tsara fa ny fanekena nentin' Jesosy a fanekena tsara lavitra zay tsara lavitra zay dia tokony anokafantsika ny fotsika hiaino an'Andriamanitra tsara mba ho tanteraka amintsika ny teny eo amin'ny boky Isaia hoe aza matsiaro ny lasa ary aza mitoetra any amin'ny taloha matosokafan'Andriamanitra zany ny testamenta vaovao a dia ao amin'ny testamenta vaovao a ny voaomana ny fahafenoan'ny zavatra rehetra ho ahy a sy ho anao a ao amin'ny Kristy ohatra fotsiny a ny testamenta taloha dia fanekena naoron'Andriamanitra ho amin'ny taranak'Israely fa nahoviany izy ireo ny miantso fahonjena naiza dia ho tonga Andriamanitra amonjy azy dia ny olana ianao tsy jiosy dikan'izay zany raha testamenta taloha zany ny fikiranao ka hiantso famonjena ianao a dia tsy hidin'Andriamanitra satria Andriamanitra hijeriny raha anao dia mahita hoe malagasy avy eto Ambositra ianao a avy any Antsirabe sy avy any Antananarivo dia tsy kontiny sitraka an'ilay fanekena voalohany teo izy Jesosy hoe tsy ampy zany tsy mety zany tsy feno zany zao tontolo zao no tiako hidina hamonjy an'izao tontolo zao velarina ny fanekena mba tsy ho ny jiosy rery no vonjena fa malagasy rehetra ny japonais ny arabo ny afrikana ny karana ny sinoa nizaniza ka angetaeta dia afaka ampidirina ao amin'ilay fanekena vaovao a izay naoriny Jesosy zay mahatonga antsika raha vao tsy miresaka Jesosy a dia tsy misy fiainana zay no mahatonga antsika tokony angetaeta resaka momba ny Jesosy rehefa nokatra ny baiboly ianao ry fiangonana sy isika pasteur malala isika sy mpiara-manompo a dia manana etaeta mangatany fanamasina hitarika anao fantaro a ny fanamasina tsy mampafantatra anao zavatra tsy nanontanianao aminy
fa mifanamasina manaja be mihitsy ny safidinao raha mbola tsy safidinao ny te ahitany Jesosy ao amin'le teny dia tsy mi-intervenir amin'ny fanamasina dia ianao zany mety misaina hoe Andriamanitra aseho ihany révélation momba ny fanasitranana dia sondriana be ianao mijery hoe namanana senany roboky mipito wow Jehovah Rafa wow nivoaka ny zanak'Israely avy tany Egypta vita ny loza fafolo tsisy nangozogozo wow dia sondriana be ianao fanamasina eo akaikinao sahirana kely satria tsy mba manontany momba an Jesosy ianao nefa zay ny tiany aseho aminao ianao zany efa sotoka be efa 4e pas 5e pas efa boky dimy voasoratra ny fanasitranana araka ny fahitan'ny olona niaraka tamin'i Jehovah faly be ianao fanamasina gaga fa maninona ry izy ny tsy manontany an'le tena tiako aseho azy dia fanamasina tsy miteny hoe anontania momba an Jesosy tsy manao an'izay izy fa ianao ny tiany tonga saina hoe ary ny révélation tenenin' Jesosy dia tokony manondro azy ka raha maki salamo aiza ho aiza ao anatin'io salamo io zany Jesosy dia teraka ao anatinao ny etaeta sambatra ny nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy novokisana vo mampetraka fotsiny fanontanianao hoe Andriamanitra ray eo rain' Jesosy aiza ho aiza ao anatin'ity teny hovakiako andraisako fampahirezany ity ny révélation manondro an Jesosy dia ho tonga ny fanamasina ampafantatra anao amin'izay hoe hitanao le antso io hoe vonjeo Jesosy anay io dikany Jesosy Jehovah no mpamonjy dia lasa teraka ny vavaka avy ao anatinao iresaka amin'Andriamanitra mahakasika an'le teny manondro an Jesosy nampafantarina anao dia manomboka hosikafany amin'izay hoe alleluia hitanao ny lalan'ny fanasitranana rehefa vita ny famonjena nataon'i Jesosy tsy ny fiantsonao an Jehovah Rafa fa ny fiverenanao amin'ny diakapoka izay niaretan' Jesosy manomboka eo amin'ny nahatongavan' Jesosy sy nahavitan' Jesosy ny zavatra rehetra zany sitrak'Andriamanitra ny olony ho sitrana rehefa mahatsiaro ny diakapoka niaretany tsy any amin'le ho sitrana fa any amin'le tokony ho tsarovana ny lohany anasitranana anao dia saintsaina hoe isaky ny hivavaka ao amin'ny mararintsika isaky ny hivavaka ho aninao ianao dia hoentin'ny fanamasinao atsiaro an'ilay Jesosy niaritra diakapoka ho anao sady mampitombo ny fifandraisanao am-po amin'i Jesosy mampitombo ny fahalalanao an Jesosy mampitombo ny fahafantaranao ny niaretany fa tsisy niaritra ho anao oatra azy dikan'izay tsy tokony isy olona apetraka ao eo amin'ny toerany oatra azy manomboka hoe fantatrao amin'izay hoe ay tsy misy sarobidy oatran' Jesosy fa raha misy ny tena niaritra ho dia Jesosy dia lasa misy communion teraka ao ozy Andriamanitra hoe ahasitranana amin'izay satria fanasitranana ao arinan'ny communion ndao tsika hivavaka tompo ataovy mahita anao indray andro any ary amin'ny androm-piainako amin'ny fotoana rehetra andrenesako ny teninao na oviana na oviana dia sokafo ny atao anatiko ahitanao ao vaofaony tananao dia sokafo mifonao an Jesosy dia miresaha manokana mety hoe anao taribavaka araka izay hitariany fanahy fa ianao manokana tiako tena hivavaka hiresaka amin' Jesosy sokafo azy mihitsy mifonao dia miresaha aminy fa vonina izy ny iainao anao ary vonina izy ny amaly ianao ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra anao zay amin'ity takarivo ity miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny conférence anomezany amin'ny voninahitra anao Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy sotrapetsaka fandroany afaka hisokatra ho amin'ny révélation ahafantaranay bebe koa momba anao zay Jesosy ary zany ny etaetanay zany ny fanirinay lalina amin'ity takarivo ity mba ho tahinao ny fiangonana ho tahinao ny rehetra tonga manatrika eto ka raha efa tapitra ny conférence dia hitombo ny fahalalana ianao maiky hitombo ny fifandraisanam-po aminao maiky hitombo ny etaeta ny fanatrehanao maiky hitombo ny fahafahanay miombona aminao ary tsy rava foana ho anay ny fivoriana tsy farana foana ho anay ny conférence premier jour fa ho voatany fanahinay ho voatany ainay ary ho voatany tenanay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta amen. Asitsika tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra irery ihany azy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra an'Andriamanitra amin'ity takariva ity
fotoana manokana izay nomeno atsika indray ao anatin'izao conférence iarahan'ny pastorsa sy ny mpiandraikitra izao. Isona ihany koa ny ray aman-dreny ato an-trano izay mpanompon'Andriamanitra nampandroso atsika sady filohan'ny fiombonana eto Ambositra, ny fifankatiavan'ny mpirahalahy sy ny mpiara-miazakazaka eto Ambositra. Tena fofeny fitiavana no ankasitrahanay satria matsiaro zay tompoko manana tombony manokana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro. Matsiaro ihany koa zay hoe misy ray aman-dreny bishop Mia Ambositra ankin'Andriamanitra tanteraka ao anatin'izany hoe fiaraha-miaina sy mientana amin'ny fiaraha-manompo, amin'ny fieverana an'izany atao hoe fiainan-danitra, fiainam-pahasambarana izany miaraka aminy ny amin'ny fisianareo rehetra tenan' Jesosy Kristy eto Ambositra, manome voninahitra n'Andriamanitra mandrakariva izay ary tsy mitsahatra ny misaotra azy ny amin'ny fisianareo. Ary Andriamanitra ny fiadanana rain'i Jesosy Kristy anie ampitombo mandrakariva ny fahasoavany sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ho voninahitra ny anarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao ity tanana mafy be ho an'ny tompo. Halleluja. Ny ten'Andriamanitra mantsy milaza hoe mila manome ady sika an'izay tokony ho hajaina ihany koa. Misy ny ray aman-dreny, misy ny filoha, misy ny pasteur tena hoe mitondra fiangonana eto amin'ity tanàna Ambositra ity tsy azo atao ambany zavatra zany rehetrarehetra zany na sanatria mivava atao rano dikainy zingy. Noho izany tena mifofeny fankasitrahana no ijoroana ny mezana voninahitra n'Andriamanitra eto amin'ity tanàna ity ny amin'ny fisianareo. Zay no ela fa anomboka isika androany. Ny zavatra anankiray tena andrasantsika rehetra ary inoko fa ny tsiray avy zay tonga eto dia manana zany fanantenana zany. Mananteny sika fa rehefa iveriny Jesosy ka neno feonaraka anjely sy ny trompetra n'Andriamanitra dia efa niomantsika ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana. Miandry zany fotoana zany fatratra. Atsangany an-tanan'izay olona tena hoe miandry ny fiverenan'i Jesosy. Aza edina ary fa mity hahafantanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Dia nao antsika iresaka mahakasika an'ireo fiangonana hoe iza ireo fiangonana ireo. Apetrako amin'ny pasteur Jao rahabeaja avy hatrany ny fametrahana ny fanontaniana voalohany. Avy hatrany dia hiditsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina toko 5 anasaka antsika rehetra izay tonga ato mba hanokatra ny baiboly ao an-tanana. Efesianina toko 5 ary raisitsika amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 ary mba ahafahantsika miara-tafiditra ao anatin'izany fahamarinany teny zany dia inoko fa sitrapon'Andriamanitra raha hiara-hamaky tsika satria ny Romanina 10:17 dia manambara fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, zany hoe avy amin'ny teny vakiana re. Rehefa vonina ary isika menakavy hiara-maky izany Ephésiens 5:27-28, Ephésiens 5:25-27 amin'ny anaran'ny tompo ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy fiangonana ka nanolora ny tena ny hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsy ny amen. Ny fanontaniana pasteur dia teraka avy amin'ny etaeta rehefa namaky an'io teny io hoe Andriamanitra mampafantatra fa Kristy dia tonga ampiakatra ny fofombadiny dia ny fiangonana ary fiangonana tsy misy pentina. Inona le pentina tokony tsy hisy eo amin'ny fiangonana atonga amin'ny fiangonana sy ny mpino anintsy ny lalam-piainany amin'izay pentina mety tsy fantany nefa lasa toy ny mandoto azy ary lasa manakana ny fampiakarany mpampakatra azy zay tsy azontsika vazivaziana fa rehefa nyteny izy hoe tsisy pentina dia tsy afaka atao hoe le robe mihitsy no robe à pois, robe misy pentina. Fa Andriamanitra mahita fa tsy robe le izy fa le olona mihitsy tsy tokony isy pentina, tsy tokony isy fiketronana. Eny pasteur. Eny pasteur, Jesosy Kristy dia nanome fanoharana ny fifandraisany amin'ny fiangonana
amin'ny fifandraisany mpivady Kristy la tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana, ny vavy tahaka ny fiangonana manaiky ny Kristy. Raha miresaka tsika mahakasika momba ny hoe fiangonanam-pakarina dia azo hitarafana ny fahafantsana avy miona amin'i Jesosy, ny mission izay nakininy Jesosy ao amin'io manomboka ao amin'ny fiainatokantrano sy ny fifandraisan'ny mpivady. Zay ny mahasarobidy pasteur sy tsika rehetra izay manatrika eto, ny fanorenana voalohany izay nataon'Andriamanitra dia tsy inona fa ny tokantrano. Tadio fa taratry tarafana ny mandrakizay hifandraisanao amin'ny Kristy amin'ny fotoam-pampakarana ny fifandraisanareo mivady. Tsisy Kristy nafoy ny fiangonana zany, fa nidina izy mba ho mpamonjy ny tena, ozy izy ao soratra masina, ozy izy ny ten'Andriamanitra. Midika fa ny fifandraisan'ny mpivady dia taratra hitarafana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mission zany pasteur amin'ny fanambadiana, satria naseho amin'ny endriky ny fifandraisana amin'ny tokantrano hifandraisan'ny vadiny amin'ny lahy na vavy. Ny fafana mahita taratra ny fanoharana ny lazain'i Jesosy ny amin'izay hifandraisana aminy, ny image na sary anehoan'Andriamanitra, ny fifandraisana aminy tsy tamaso zay ahatonga antsika rehetra ho fofombadin'i Kristy. Tadio mantsy fa eto ambony tany zany atao hoe vady zany dia ilay manokana anao anananao fahefana, satria tomponao akoatran'i Jesosy izy, lahy tompony vavy ary ny vavy tompony lahy, ozy izy ny ten'Andriamanitra, fa Jesosy Kristy kosa ny tompony tompo. Midika fa ny fifanimpona sy ny fifandraisanao amin'ny tokantrano dia maro-panehoana reo endriky hifandraisana amin'Andriamanitra ihany koa. Raha io tena amin'ny Efesiana 5:5 io zay nivakiana teo no hojerentsika. Midika fa raha ohatra ianao ka mpivady vita mariazy, vita fanekena teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa naalala ny fahamarinana makasika momba ny tokantrano, nahafantatra tsara ny fahamarinana tao anatin'ny fiofanana tamin'ny mariage, nefa misarabady manao divorce, dia tsy akasitran'Andriamanitra zany. Ny fampirafesana tsy akasitran'Andriamanitra zany, satria ny mission an'ny vavy sy ny mission an'ny lahy dia voafaritra tsara eo anatrehan'ny teny izay nambaran'ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly hoe aseho tahaka ny fiangonana tsy misy petina na fiketronana ao anatin'le fifandraisam-po sy fifankatiavana misy eo mpivady mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany aloha zany azo tarafina eo amin'ny fifandraisam-mpivady sy ny ankonana ny fifandraisanao amin'ny fotoam-pampakarana. Zay zavatra ena mila fantatsika tsara zay, mila conscient ny fiangonana, consciente hoe zahay matona taon'Andriamanitra tanteraka ohatr'izao ny fiombonanay ao anatina mission iraisana, misy heviny ara-panahy io fiombonana io. Dia nisy fotoantsika rehefa mandinika hoe amin'ny fiainam-pivady eo dia hoe mahatsapitsika hoe ohatry ny ahoana ary zany le endriky ny fiangonana ampakarina. Le endriky ny fiangonana ampakarina dia maneho ny fitiavan'i Jesosy. Le fitiavan'i Jesosy nidina na dia ratsy azitsika tao anatin'ny tsy fahamendrehantsika no nidina ny hevitra atsika mba hanangana atsika ho zanany, atonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika dia tsy nariny tao anatin'ny fahalototsika, fa nomeny ny fahafahatsika miaina ny fahasoavana, satria natongavan'i Kristy tsy hanameloka atsika, fa natongavany naka ny endriky ny nofo amonjy atsika. Noho izany izy tsy tonga hikondane anao ao anaty ota na hanameloka anao ao anaty ota, fa tonga izy anangana anao ho afaka ao amin'ny ota sy ny ziogany ary ny fiatraikany sy ny fanamelohany, mba ahafahantsika tsirairay avy miombona aminy amin'ny fahasoavana, ananatsika ny toetrany isitrahantsika ny fanotronany. Tsoroko fa tsy mitovy ny hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny herintsika sy nomeny ny fanahany ao anatintsika, sy ny hoe hotronon'Andriamanitra mikeritsika
hitehirizany atsika amin'ny fotoam-pampakarana. Ny fiangonana akarina dia tsy voatery ho fiangonana no sorana fotsiny fa tafiditra misokajy ny fiangonana hotronony. Ny hoe hotronon'Andriamanitra dia tadidio ny fahafahanao misitraka ny etsiky ny fanatrehan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra ny toe-panahiny toe-panahin'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa manaiky ianao ny aina sy amoaka ny vokatry ny fanahy, fruit de l'esprit, araka ny Galatiana 5:22-23 dia me mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra manotrina anao. Dikany hoe hotrononao ny fanatrehana ianao dia zao mietsika le fanatrehan'Andriamanitra, maneho ny heriny sy ny fisiny ary ny fombany amin'ny alalan'ny fampiasany ny toetran'Andriamanitra zay ekenao ho toetranao ao anaty. Ny fatiantoka lehibe indrindra eo amin'ny fiainana, raha mandalo eto ambonin'ny tany ihany isika nefa tsy mba niaina sy nanam-pahatsapana ny fahafahantsika misitraka ny fanotronana. Ny fanosorana mantsy amin'ny alalan'ny fisian'ny fanahy masina ao anatin'ny olona rehefa nandray an'i Jesosy ny olona dia nietsika amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra anananao ao amin'ny tenin'Andriamanitra tonga rema na révélation velona ao anatinao, mamelona ny fononao anana fahatakarana zay zavatra nylazainy teny, manetsika anao anao zay zavatra asain'Andriamanitra ataonao. Dia ino mahatonga Jesosy miteny hoe tongava aminao arak'izay inonao na tongava aminao arak'izay iriny fonao. Misy fatra amin'ny faniriana ao anatin'ny olona, omeny fahatakarana zay niraisiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Nanaiky izy ho tarihany fanahy sy ho velomin'ny fanahy ao anaty amin'ile tenin'ireny sofiny dia nanam-panantenana sy nitsahatra izy ao anatiny hoe afaka hositrana amin'ny cancer ahako ohatra. Dia zay zany le fatra ny finoana lazainy Romana 12:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 hoe aza misy miavonavokevitra fa samy mionona amin'ny fatra ny finoana. Zay le fatra ny finoana ananan'ny olona mifandraika amin'ny teny voarainy sy namelona azy ary natonga ny fanantenany eo amin'izay dingana mampitsahatra azy amin'ny herany amin'Andriamanitra. Ao anatin'iny ny etsiky ny fanosorana ny miasa. Hitanareo Paoly zao rehefa tonga tany Listra izy dia nahita n'le malemy. Hitan'ny Paoly fa nino le malemy ary hitan'ny Paoly fa nino izy. Dia lasa Paoly nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fanosorana hivavaka ho an'le malemy, manampitosika ny fahalemen'le manampitosika n'ilay malemy izy, iny mba ho atsangan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasan'ny Paoly ny finoany sy ny fahitan'ny Paoly ny finoan'le malemy. Ny ositra zany manokatra ny masonao ahita problème. Ohatrany hoe tia misy olana anankiray dia ampahitan'Andriamanitra anao fahazovahana le izy, misokatra ny masom-panahinao alala ny olana zay atrehanao mba hovahana. Fa ny fanotronana tsy ohatran'izany. Ny fanotronana rehefa mety amin'Andriamanitra ny toe-panahy ao anatinao dia mihetsika Andriamanitra maneho amin'le problème ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Salamo hitantsika tsara Salamo 470 izay pasteur ny 1:1 ka hatramin'ny 1:9. Vakitsika kely anie pasteur azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 470 1:1 ka hatramin'ny 1:9. Ny anaran'i Jesosy. Fony nivoaka avy tany Egipta ny Israely dia nitaranaka Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny. Joda no fitoerany masina, Israely ny fanjakany. Ny ranomasina ny nahita ka nandositra ary niorika Jordana. Ny tendrombohitra dia nifaly avanja tahaka ny ondrilahy ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Iny ny zaty mahazo anao ranomasina ny mandositra ianao ary ianao ry Jordana ny miorika ianao. Ary ianareo tendrombohitra no mifaly avanja tahaka ny ondrilahy ary ianareo avoana tahaka ny zanak'ondry. Amen. Hitanareo
Zero tsara salama efatra ambiny folo am'zato ny andiny voalonga hatra amdiny fahina fony voaka avy tany Egypta ny Israely dia nitaranaki Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny Joda ny fitoeranomasina Israely ny fanjakana ny ranomasina nahita ny ositra ianao no ampiasain'ny fanahy ahita n'le problème hovahana fa ny fanontronan'Andriamanitra miasa amin'ny fanatrehany ny problème no manamaso ahita ny fanatrehany mahafantatra anao ilay izy teo anoloany Israely Andriamanitra mba ho hitan'ny olana zay atrehany notronony izy fa tsy hoe nampiasa fanosorana izy jereo tsara ny zavatra misy dia ozy izy ny ranomasina nahita lasa nanana maso ny ranomasina ka nandositra ary ny oroky Jordana ny tendrombohitra dia mifaly evanja tahaka ny ondralahy ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry dia hitanareo tsisy hetsiky ny finoana avy aminao takina amin'ny fanotronana fa Andriamanitra mampiasa ny finoany amin'ny alalan'ny fijoronao mba hotronony amin'ny fanatrehany satria mety aminy ianao inona ny zavatra nitranga manontany tena ny olona satria tsy takatry ny sain'ny Israely hoe ahoana ny zavatra hitranga manoloana ny ranomasina isokatra avy ny ranomasina dia nanontany tena ny Israely ino ny zato manjoanao mahazo anao ranomasina ny mandositra ianao ary ianao ry Jordana no mioroka zany hoe tsisy finoana avy amin'le pitazana le izy fa na le pitazana aza sy le nampiasaina mametram-panontaniana fa inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga dia zao mivalina ary ianareo ry tarim-bohitra mifaly avanja tahaka ny orana ianareo ry avoana tahaka ny zanak'ondry valina eo amin'ny andininy fahafito miororo eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ry tany dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba zay mampody ny vato lampo ranomonina ary ny afo vato oloarano dia tianareo fantatra ve io fanotronana io ny fanehoan'Andriamanitra ny fisehoany farany eto ambonin'ny tany aza mitoky amin'ny fanananao ny fanosorany fa mijoroa mba hisitrahanao ny fanotronany satria ny fanosorana mety raraka rehefa tsy mety ny fijoroan'ny olona zay ampiasain'Andriamanitra Matteo 7 ny andiny ny faharaiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelo amin'ny roapolo Matteo 7 ny andiny ny faharaiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny andiny ny fahatelo amin'ny roapolo tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko ny hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra maro nanao amiko amin'izany indro amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay olomba ositra zany tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va zahay olona ampiasaina mahery vaiky zany amina délivrance tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zahay maro tamin'ny anaranao asa lehibe ary dia mbarako aminy marimarina ny hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatretra zay mialamiko ianareo mpanao meloko hitanareo ny alalan'Andriamanitra anao tsy zay fomba nampiasany ianao fa ny toe-panahinao tsy miaina ho isan'ny mpanao meloka ny toe-panahy no alalan'Andriamanitra ny olona Paoly dia nilaza ny bokin'ny Timoty manana an'izao fanorenana izao isika ny tompo mahalala ny azy ary zay tra miantso ny anaran'ny tompo aoka izy ala amin'ny ratsy aza manao zay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasivana antsika tombo kase amin'ny andro fanavotana dikan'izay mila mijoro ny fiangonana iainao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra mba hampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra anotrona ny olona dia ny eto an-tany ianao misitraka amin'ny fanotronany ary rehefa iverina izy ny aina ny fampakarany ny fanosoran'Andriamanitra tsy hoe ny fahaizantsika manao pratika na mampiatra ny asan'Andriamanitra fa na ny fanosoranao anatintsika azy mahazo aina amin'ny alalan'ny fahatsarana raha-piombonana misy eo amintsika sy Andriamanitra zay ny mahasarobidy ny tombam-bidy na valeur anomezanao lanja ny fisiny fanahany ao anatinao miray amin'ny fanahy masina
miombona amin'ny fanamasina, miaina amin'ny fiainam-pahamasinana, manamasina n'Andriamanitra. Alleloia. Manome voninahitra azy, tsy manala baraka ny anarany. Eto tany misy zavatra heretana be dia be. Ianao olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetra ihany, mipetraka ao anatin'ity nofo ity. Maro ny zavatra tian'ity nofo ity hitondrana anao. Fa isak'izay resy nofo ianao dia tadidio tsy mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra. Possible ny olona mpanaomeloka ampiasain'Andriamanitra. Satria rehefa nandray ny fanamasina ianao ao anatinao, dia ao anaty fanekena ny fanamasina dia manaiky sy manatanteraka foana izay fahamarinana rehetra inonao avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Eto tsy mampitodika sy mampahiratra ny masonao amin'ny fahamarinana avy amin'ny teny renao mamelona ny fononao, fa eto manaitra ny ao anatinao hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra mba hisy andronany ianao. Mahafantatra anao ve? Jona tao akibony trondro. Rehefa tao akibony trondro Jona, dia zao mpiodina no any anaty kibony trondro, fahafatesana miandry. Fa nafinaritra ohatra amin'ny Paoly sy Silasy koa izy. Tsy nitoerana nisy azy, ny sakana natonga azy tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra. Izy tsy nisaina mihitsy hoe ho tafavoaka ao kibony trondro, fa hozy izy na dia tia mifanambany lalina sy ny tendrombohitra azy. Ny misy dia tsaroko ianao eo amin'ny fanatrehanao, eo amin'ny seza fiandriananao. Mivavaka Jona, nanome voninahitra n'Andriamanitra Jona. Dia mba fantatrao, raha tokony ho potika sy valim-bavaka ny trondro satria mpiodina Jona, mibebaka sy nanome voninahitra n'Andriamanitra tao akibony trondro izy, dia raha tokony ho trondro hifaly ao anaty fahavokisana mahazo azy, no mibaiko n'Andriamanitra ho somarin hitondra azy ho any amin'ny destination. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Mety horaraka ny fononao fa tsy takatry ny sainao ny obstacle lalovanao, fa androany hariva ty hampahery ianao. Ny olona tena miaina ao anaty communion, manome voninahitra n'Andriamanitra, miconsidere na manome lanja ny fisiny ho ambony noho ny obstacle. Mety ho tapidalaka le izy mahita ny amafo ny zavatra lalovany, fa tsy avelan'Andriamanitra ho anaty fahasarotana izay manome voninahitra azy ka manome lanja ny fisiny. Tsy afaka hitenitsika hoe rehefa deren'Andriamanitra ny kibony trondro azy dia alohany. Non, Jona tsy nanam-po hivoaka ho kibony trondro, fa communion. Communion le izy. Rehefa tsara le fiombonina tao kibony trondro, nalala izy ny asarobidy ny fisin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Fantatro fiainao tsy miova na ratsatra raha ny zavatra mitranga, ary le tsy mody amboarina satria rehefa tao an'izany ray hono Andriamanitra, aza mametraka formule avy any ivelany andaminan-javatra, oka ny communion avy ao anaty anofa zavatra. Miova ny zavatra rehetra rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Mahafantatro amin'izay, rehefa mitondra fanotronan'Andriamanitra ao anaty fanatrehana, ampiasa ny fijoronao, tsisy zava-boary eto ambonin'ny tany ka tsy hampaneken'Andriamanitra an'izay olona hotroniny. Ny forsan'i Daniel ny teo mpanaraka an'Andriamanitra, ary io tsy tiany devolo, topika tsy tiany Satana avoaka io. Tsy mampaninina ny Satana ianao na mpanao fahagagana matsiravina eto ambonin'ny tany izy fa very fotsiny. Zany mahatonga Matthieu 5:20,
ny 2 ka hatramin'ny 4 ary isy mpamina ny sandoka ombampanehompamatana sy fahagagana ary raha tsy afoeziny zany andro zany dia tsisy hovonjena ataovy ny 2 manoko amin'ny 2 ary raha tsy efa nafoeziny zany andro zany dia tsy nisy nofo hovonjena fa noho ny olom-boafidy dia ho afoeziny zany andro zany 7 ko raha misy manao aminareo hoe indro atsy Kristy na heroa dia aza mino ianareo ny 7 fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo ataona dia ny olom-boafidy aza dia ho voafitany. Hitanareo raha ohatra ka olom-boafidy tsy manana communion dia mora fitahana amin'ny zavatra ty ivelany, satria ny zavatra ty ivelany hisarika anao hiala amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra fotsiny. Ny tanjony devoly afaka aneo fisandohana izy, fa ny fiombonana tsy tia no zaraina. Ty sujet zaraiko androany ty tsy tia ny devoly hoeninao, satria raha vo heninao ty miainga avy eo amin'ny fiombonana mety ny toe-panahinao matahotra an'Andriamanitra amin'izay ianao tsy resasa manoty reny mihazona ny fiombonanao tsara, mitandrina ao anaty fijoroana tsara, kristianina tena mijoro fa tsy le mora midaraboka fona lavo reny. Dia mitsotra marina aminao amin'ity fahamarinana ity, manomboka verivotra ny devoly, satria Andriamanitra tsy hoe mampiasa anao fotsiny, tsy piasany ianao fa zanany ianao. Zay ny na samy hafa le testamenta taloha sy testamenta vaovao hoe Jesosy mijoro mampahiratra ny mason'ny mpianany hiresaka amin'ny ray, aza manonona ny anaran'ny ray. Tsy nampianatra mihitsy izy anonona ny anaran'ny ray fa izy fotsiny ny laza fa antsoa izy hoe ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mafantatrareo ve? Sadraka sy miasaka sabedina gony efa very finoana e, tsisy finoana tsony. Dia inona ny teneniny? Ory Nebokadnezara mpanjako, ny Andriamanitra zay natsanganao ivavahana dia zay tsy hikohaka amin'io zany, fa ny Andriamanitra ivavahana dia mahavonjy anay ao anatin'ny laforo. Zay aloha fantatray, fa zay mbola tsy ninatao anatin'izany expérience zany, fa zao fotsiny zay tsy miantoka an'izay hoany aloha, mana dia tsy zany azy vakio. Bon, avoakely Daniela toko 7:7 azafady. Daniela toko 7:7 17-18. Ino Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Nino izy zany teo? Fa na dia tsy zany azy very ny finoany. Ao ko fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy tomponay ary ny saroila volamenina tsanganao dia tsy vavahanay. Fijoroana na amonjy Andriamanitra na tsy amonjy Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izy mba niny kely azy satria anatra ekôly biblika dia mahafantatra Andriamanitra mavita mamonjy laforo. Mamakivaky ny boky ny Isaia kory zareo hoe nahita ny afo azy ianao dia tsy homay. Dia ozy izy sadraka fisasaky sabedinago amen zany. Fa rehefa tonga diatrika le laforo tokoa amin'izay izy dia nijereny ny vatany, dia nijereny le afo. Dia ozy izy rehefa avy eo tsy hoako le teo fa mahavonjy anay izy, fa na tsy hamonjy anay azy izy dia zay tsy ekohaka fa zay hijoro ho azo foana, na misy fahafatesana na tsisy fahafatesana, na may zay na tsy may zay. Fijoroana. Dia ozy izy Andriamanitra, ny ilaiko mety raraka ny finolisany, fa ny ilaiko tsy le finoana fa ny important amiko le fijoroana. Dia ozy izy Andriamanitra, zao no ataoko melohan'ny anim-pazana anao anaty laforo, za no hitsenanao ao. Dia zao no ataoko ampiasako an'le fijoroana teo, le fijoroana izy telo lahy teo no nampiasain'Andriamanitra. Le fijoroana no nampiasain'Andriamanitra satria ny finoana efa raraka. Ozy izy Andriamanitra, ny spesialitéko asehoko anao, fa ny hafa afaka miredareda fa nay nimpito, fa ny herony fotsiny sotomiko. Dia vao natsipy le olona njoro ny démissionna ny hafa hoe zay tsy asa.
Ria brasokota ria la jesede. Haleluya. Natsip olona telo mivoaka mijerena olona efatra. Raha mandinika ny tantara ino misy zavatra tsy normal. Ny fanotronana nahita n'Andriamanitra tao le afo tonga dia ny abandonina. Fanotronana ranomasina nahita ny zanak'Israely tonga dia ny zara roa. Aiza ho aiza amin'izany no ahafahanao ilaza fampiasain'Andriamanitra ianao. Tsisy idiran'ny fampiasana anao zany. Fa le problème fotsiny tonga dia mitazana mahita hoe mialany Andriamanitra fa omeo lalana izay miaraka aminy. Mialany Andriamanitra fa omeo lalana izay miaraka aminy. Dia raha mamaky ny tantara io hatramin'ny farany ianao dia hitanao izay nanipikila Nebokadnezara eo amin'ny vava laforo ny tavany fa tsy may. Afaka mandray miracle hatramin'izay faran'izay ratsy indrindra tady anakana anao. Sokafan'Andriamanitra ny masony ary tsy avelan'Andriamanitra may izy mba hahitany fa manotrona anao Andriamanitra. Halleluja. Teo izy ny mpanjaka. Sadraka, Mesaka, Abednego, coucou. Ambi. Fa izy tsy sany teny an'le ray fanefany hoe ianao le fanefany io koa avy. Ianao tsy afaka hiantso an' Jesosy zany hoe avy. Fa izy ny miantso anao ry Nebokadnezara hoe avy. Halleluja. Avy aty ozy izy. Satria mbola inaiko anao soni fa ampiasa ny fijoroan'ny olona anankitelo ambabona firenena. Fiangonanao mandany fotoana manatsara fijoroana eo anatin'Andriamanitra. Mandany fotoana ny lorana tena tsara ho an'Andriamanitra. Fiangonanao ny zavatra andrasan'i Jesosy ianao tsy misy petina, tsy misy fiketronana fa ho ampakarina. Halleluja. Halleluja. Fangazany azy Daniel tian'Andriamanitra vavaka. Tompo eo aminao isan'andro ianao ndrereko, ianao ny fiainako. Za tsy mivavaka aminao hoe ataovy mety ny fiainako, fa ny angatahako aminao azy ilozana moa zahay. Mitoery eo amin'ny fiainako foana isan'andro. Tsy vahaolana no ilaiko, ianao ny ilaiko. Ianao ny rimfoko, ianao ny mameniny ato anatiko. Banga tsy misy to tsy miaina misy rivotra zany ny fiainako raha tsy mandresy manapahatsapana fatatiko ny fiadananao maraina, atoandro, ariva, mangetaheta an'Andriamanitra. Magaga aty amin'ny tany andalam-pandrosoana ny mpivavaka lazaina fa olona sahirana. Fa Daniel olona tsara position fa tsy nanary an'Andriamanitra. Olona ambony conseiller faratapony to Babilôna, mpanjaka ny mpanjaka ndolehan'ny mpanjaka. Fa mivavaka amin'Andriamanitra satria Daniel nahalala fa ny antony mahatonga mpanjaka nandao alika taminy tsy avy aminy fa le Andriamanitra nampahalala azy le nofo mpanjaka zay tsisy nandika sady adino. Amen. Hitanao rehefa vao maîtriser ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny position dia mahazo aina ny assistance divine na ny fanotrona an'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Ozy ianao mpialina mitady izay hirika matorana azy. Fa ny problème andreo le fivavahany namandriany azy, ny communionny namandriany azy. Io raisi-potsiny eo mpivavahana, io tsy maintsy tratratsika eo mpivavahana. Andao io fanaony io ny amandriana azy. Namoaka lalàna ry zareo fa zay tsy mandohalika amin'ny sariny Darios mpanjaka dia tsy mpenandavaka ny liona. Fa mba fantatrao
raisy-potsiny teo am-pivavahany Daniel. Raisy-potsiny nalaindry zareo izy ndao ifatratra nentina naseo teny am'mpanjaka teny de ozy koa mpanjaka tsy maintsy manao sonina ny ranomaso azy hoe very Daniel zany tsy moro zany very Daniel zany fa ny soniavo mpanjaka satria voafandrika atao anatin'ny lalàna izy sady matahotra ny toerany de nandeha Daniel ho any andavakiliona de le mpanjaka ny tomany Daniel ao ihany venao de jereo te mpanaraka an'Andriamanitra tsy kizitina maninona zany nataona sonina tsy pitaty satria tsy fanaperana leo andavakiliona i problème io mahatonga anao mikonaina be mora makala olona Ianona ny namisavy ianona ny tsy tia. mahatonga ny olona kizitina mbola mivavaka ianao de manozina Ozonina daholo zay olona tsy mampandeka mitsangako fahavalonao efa tenenina any amin'ny testamenta vaovao fa ianao variana mijery any Eli tsy Eli intsony ny tokony ho tafinao efa Bedjona sy Jakoba efa fananinina ny ao anatinareo de mbola iny ihany ny ataonao rehefa avy eo zay le maharatsy an'le testamenta taloha tsy jerenao ntsony hoe Betaniel zareo rehefa nanozony fa lainao finy vokatry ny fanozonana hoe vonozon'ny Elisa le akizy tonga de nisy bera ny raviravy azy toatrany hoe zany eriny tena onction faratapiny ao anatina dimension satria aza mamikitikitika ny olomba ositra mahatonga anao raha tsy fanahy manozona an'izay olona tsy mety rehetrarehetra nefa ianao tian'Andriamanitra mba hivavaka ho azy mba tonga azo eto am-piangonana inona kay fifaliana any an-danitra raha misy mpanota anankiray bebaka matoa eo aminao nanao le izy afaka hitondram-bavaka ianao ampiasain'Andriamanitra novazy zany ny vrai chrétien zany ny tena kristianina fa tsy Elia fa tsy enona rino mbola tafinao le fakistina ny sisany nentinao fa tsy mba ohatra ny Daniel raha nahaka ihany mba manafa ny Daniel inona ny any Daniel le mpanjaka zay nanao sonian'ny mpazana azy indray nampiononony maiza mionona ry mpanjaka tsika tsy maninona zany le Andriamanitry ny fiadanana ane efa ntsena tato andavaky ny lione ay miakara renao tao hoe mivoaka tao izy dozy izy mpanjaka raha mbola velondreto any elingelina ny fanjakako fa lo fongorako hatramin'ny taranany ohatsipeo atao ese sao de koa le lioana ny tsy misy apety intsony nefa safotra izy eo andavaka ao teo nanomboka le tenin'ny mpanao baskety hoe sans os lany hatramin'ny tolany de vao tonga tao le olona otronina satria fieny vavaka zavatra roa no mitranga na le lioana nahitany Daniel ohatry ny lioana de zay na tonga tsy ninana na le lioana ohatran'le afo koa ny esorona ny heriny de tsy nandorotsona de ohatr'izay koa ny esorona ny apetihany de lasa nahitany Daniel hoe tsy fihinany tony de zavatra anankiroa no mahasamy hafa andreo zay mandeha amin'ny nofo de ho rava ary zay mandeha amin'ny fanahy de ho velona marina sa tsy marina de enoy am'izay Daniel olo vokatry ny fanahy fruit de l'esprit fa tsy olo nofo na hena ka raha olona ara-nofo kizitina tezitra mpiady intérêt mpamalifato mpanozona ny latsaka tao de sakafony satria ara-nofo fa izy olo ny fruit de l'esprit mandany ianao mitondra lioany eny an-tsena raha mbola ny lendalenda nahita voasary zany tsy tehirana voasary zany ny lioana satria fruit de l'esprit vokatry ny fanahy de averiko indray ny mahatonga anao otronina rehefa mamoaka fruit de inona kay ny tadiavin'i Jesosy rehefa naona izy nanantona aviavy izy hena ny aviavy sa fruit na Jesosy koa zany mitady fruit de l'esprit rehefa tonga ho fiainan'ny olona anankiray mitady vokatry ny fanahy izy le mandrobona be mamitaka azy ohatra mandeha be le asan'Andriamanitra fa le toe-panatsy eo mihitsy tozy Jesosy hoe nona zany iry misy aviavy de faly izy satria nandrobona be ay ravony fotsiny tonga de voaozona mamitaka an'Andriamanitra de mila misaintsika fa ny olona ny aviavy no zoniny mandrobona tsisy voniny ary ny olona no zoniny farseo mpiatsara velatsy miala amin'ny fiatsaram-belatsy
tsy azoazonao pastera fa somary mafimafy kely ny zavatra nitoriany amin'ny fanotsinanao dia vody manao topoko nefa ny ambadika pastera tsy alehany dia azonareo amin'izay mahasamihafa n'le hoe misasatra ao anaty ositra fampiasana ositra sy ny olona hotron'Andriamanitra mifanatreny rehefa manana ny toe-panahiny misafidiana ny ho tsara sady mahazo aina ny fanan'Andriamanitra ao anatinao rehefa toe-panaraka an'Andriamanitra ny ainanao renao tsy misasatra fiadanana zany nefa tonga dia flows fotsiny oatra ny Daniel andehony andavaky ny liony mbola mavita manao an'izao ninonina hitranga Jesosy na nilanditra homanga Jesosy na hombaloka mangina Jesosy zaho feno fifaliana Jesosy ny fotoana dia andalo Jesosy fa tsisy ampimalo Jesosy raha miorina toampoko Jesosy lay fitiavana wenoko Jesosy raha jereko ny andro lasa Jesosy raha jereko andro lasa Jesosy taony tsikita ny ratra Jesosy ny fianao lay pahery Jesosy no nambomba sy ny jery Jesosy. Tsy ilay karazan'olona mora ketraky ireny ho an'ny moka lazainy fa kansera. Kapanao ny very dia lazainao ohatra ny olona very volamena 5 kilao. Hozonao ilay olona mba ho boka ny tongony. Hitanao problemantsika? Tsy eo amin'ilay olana saribana fa mifotsika tsy manaiky hisokatra ho amin'ny fahalemem-panahy vokatry ny fanahy. Ny olona miara-miaina amiko mahafantatra tsara ny toe-po hoe ahoana ny atrehako ny zavatra anankiray. Ireo vady aman-janako ireo mahafantatra an'izany. Tsy ary mahafinaritra daholo aloha ny fiainana. Misy olona miteny ratsy, misy olona tsy mahazaka an'izany teny mpamarinina zaraiko izany satria tsy te hiova izy. Dia rehefa manomboka malaina ny ova izy dia ampianarina iny eo amin'izay ilay tsy misy fiketronana hiditra amin'izay tsika napetina. Hitany amin'ny fampianarany amin'izay misy karazana topika tsy kitihana tsony mihitsiny na resahana satria tsy ainany le mpitarika na le mpanompon'Andriamanitra ataoko hoe mpiandraikitra na ohatr'izany any amin'izay fiarahamonina misy azy ao atokantranony. Ohatra tsy samy toro mihitsy ianao hoe mahavery zany mijangajanga zany. Raha ohatra ka misy mahita taratra fa ianao mijangajanga. Dia za tena libra be ny amin'ny pilipitrako raisiko mikoro mba tsangany ny tanan'izay nykotiko na ny eo natamiko na vadin'olona na tovavy na koralina ninina ka na hodikodiko tany amin'ny sisiny na tany ambadimbadika tsisy mahita matahotra tsiny raha vao kitihana ilay izy hoe mahavery ny fitsangajangana dia matahotra so dia maheno an'izay le kalakily na le madama dia tsisy tsony le fiarahana raha-pitso 70 taona sy 80 taona kely io andaniko fotoana idribla amina zavatra tsy hampandroso ny fiainam-panahiko ka maninona koa raha mifadianina raha vitako mifady falotona venitso ataoko ary miaraka amin'ny fahafenony fanahy masina sy ny fijorony raha zay no mampahazo ainan'Andriamanitra maninona raha zay no iainana. Fotoana zao hiverena ny fiangonana ao anaty fampianarana tsy misy kilema. Vakio ny bokin'ny Apokalipsy 2 sy 3 fa ny fananarana namen'i Jesosy amin'ny fiangonana fito tany Azia dia fampianarana misy compromis maromaro tsiraisana amin'izao tontolo izao. Fampianarana Nikolaita ny nentinareo fa tsy fampianarana Jesosy.
fampianarana fipampiandanina, fampianarana tsy mirehitra manondro an'i Kristy. Fa rehefa tahaka amin'ny Philadelphie niaina sy niaritra tamin'ny teny sy nijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho sisy Andriamanitra. Zao taditio za manana fanalahidy, rehefa za manidy tsy misy masokatra, ary raha zany manokatra tsy misy mahakatony zany. Za nataon'i Jesosy. Indro asiko varavarana mivoa eo anoloanao. Rehefa mety amin'Andriamanitra ianao, tsy mila mitady clé zany leo fanalahidy fito amoana amin'ny varavarana fitahiany fiainanao, tsy mila fanalahidy. Fampianaran-diso zany. Andriamanitra tsy nampianatra izy ara-clé. Fa naniraka izy tory an Jesosy Kristy sy mifamonjena. Halleluja! Fa zao ny zavatra mitranga. Rehefa mety ny fiombonako amin'Andriamanitra, Philadelphia ako. D'habitude ny olona manantona varavarana mitondra la clé manokatra azy. Fa ny an'i Jesosy tonga dia hoentiny eny amin'izay toerana misy ianao varavarana zay tianao. Varavarana ny livrena manantona olona, fa tsy olona manantona varavarana. Halleluja! Vakio ny fitondran-tena ao Pergamos zany, mirehare izy satria mametraka ny succès-ny amin'ny abetsahany zavatra ananany. Fa izy Andriamanitra, diso ianao orso manitra indrindra, izy milaza aminao fa mpanan-karena ianao. Dia jereo ane ny fiangonana amin'izao andro farany zao hoe te hifaninana fa mahavita zavatra. Te hametraka hoe betsaka ny olona miaino anao. Fa mahatonga an'ireny bevava tsisy miaino satria ny fampianarany tsy mahasoa. Fa iza milaza aminao fa zay olona vitsy miaino anao manambara fa fahendrena ny zavatra zarainao. Zany afaka manova topika eto e. Dia tonga dia zao fotsiny ataoko, roteboka valon'ny fiainana atonga anao tsy maintsy tsy mbadika ho miliardera amin'ny herinandro. Feno ty toerana ty. Tena mando olona amin'ny tapabolana tonga dia large atany. Satria tsisy olona tsy te ho miliardera daholo. Fa tsy zany nandrahanahako. Tsy tory zay zavatra mahafinaritra ny sofinao. Fa le mampangidy ity sofina anao fa azahoanao ny fiainana mandrakizay. Ny atao hoe fahombiazana miaraka amin'Andriamanitra. Dia miaina ny fankasitran'Andriamanitra eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra. Izy mahazo aina, ianao ravoravo. Halleluja! Renao mihitsy hoe tsisy elanelany nareo mianaka. Raha verina ne Jesosy be dia be ny tavely. Ono inona ny andrasan'i Jesosy amiko? Tsisy petina, tsy misy fiketronana. Dia tsy ezako le izy, tsy zany miezaka, fa mifanamasina no mitondra. Manaiky fotsiny hanokatra ny foko, feno fanamasina. Dia ataovy sensible amin'ny feo anao ny ato anatiko. Dia sakano ty vatako ty zany mampangetaeta isan'andro. Sakano ty vatako ty sy ny faniriako rehetra raha mitady andavo aho na hitondra any amin'ny lalina tsaraka ny sitraponao. Fanamasonao sauveo ahako. Misy fakapanahy tonga, tena misy fakapanahy tonga. Io vatako vavolombelona, tovavy mahafinaritra mahafatifaty kely. Avy any tonga any amin'ny birao anao. Tsy napoziko ny nataony, ny esoriny ny akanjo amboniny, marary fa mba eto le asiana tanana. Jereko ohatr'izao. Marina aloha fa za bôgôsy. Fa za tsy hamaritra ny fanahiko sy ny anjara voatendriko aminao zany. Josefa tsisy Jesosy navita nandà mivady ny Potifara. Za manana Jesosy mandraka andramanao voatany ianao. Nidina avy any mivadiko. Oza rehefa avy eo ndana jereo constaté zao dia zao ny olona ao anatin'io trano ao anaty birao. Ndana izy ampaherezo fa mety maratra mahatonga ny ohatrany eo. Nanantona mama, mifona mama. Mama, aza matahotra indry zanako. Satria anana ny vadinao confiance ianao rehefa matahotra an'Andriamanitra. Tsisy confiance tsy mipetraka zany, fa renao za mpanompon'Andriamanitra nefa mipelipelika. Masoko fona.
zany ny atao hoe tsy misy petina reto mazaka raha iaraka aminay dia andao pasteur Nevson ny pasteur rehetrarehetra raha iaraka aminay nareo dia andao iainan'izany fiainana zany zany ny fiainana ao anatina ministera tena mahatamana an' Jesosy tsisy mifangalabady zany aho efa hitanao zao fa navoan'i Jodasy makakely amin'izay an'Andriamanitra ny farana ny lasa very fantatrao zany tantara zany dia vitany dia vola mampatoritory ianao ny vola tsy ilain'Andriamanitra tsy ho any an-danitra alaivo raha sahirany ianao mba ohatr' zany koa ny nipitsehany tamin'ny Jodasy dia hitanao ny faran'ny Jodasy dia mbola manaraka ny lalany ihany ianao dia koa nomen'Andriamanitra fahafahana anisa rakitra vo hitanao amin'izay koa misy mandalo kely tay Jesosy daholo rahalahy zany le tsisy petina atao am-piangonana hoe jereny Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany fo mora mangidy fo mora manozona fo tsy mba mamela eloko mihitsy eloko ny olona efa tany amin'ny 3 taona tany isaky misy zavatra mitranga tadidiko nataonao tamin'ny 3 taona lasa mbola zany foana andana jereo Petera rehefa nenao tamin'i Jesosy taorinina andavany azy iteny hoe tsy niteny mihitsy Jesosy hoe nakarary anaka mihitsy Petera nataonao iny oa Petera satria raha manao teny be tsy misaraka zany Jesosy hoe raha nataonao iny koa tsy Petera oa ro Petera anao namadika za tsy nampôzika tsisy an'izany tsisy resaka kafarana raha ary mba fantatreo le kafara mitendrika kadradraka tsy hoe hitany Petera dia ary rehefa nahitany Petera voalohany tompo tamin'ny fianavony dia nangarika sady niavonavona no niteny hoe tsy zakako e tsy zakako e marary ny haiko e Petera motiava ianao wa zany maître zany tsy mora voakasika raha vao misy dona tonga dia mijoro aingana lalany zany amantarako ny marijefo mpijoroko ao amin'ny fanimpoko fa tsy fantatro hoe ataizany refiko raha tsy misy manohatra Hallelujah! Haleluya. Asiurakuraka mafananamat. Ajantsika sa mbola sina fantanina. Mitobaka le izy. Firindresy lahatra Jesosy manomboka androany anova famindrako. Atsakary ny tanan'izay vonina anova famindra. Ataovatra hoe vonina ianao niaritra ny amin'ny Kristy. Mba fantatrao ve? Raha ny tokony tsy tokony ho tratrana problème Daniel satria feno vavaka. Fa tsy nasakana ny olana tsy ho tonga nampivavaka azy. Fa zao nafinaritra
tsy le problème matonga mampifaly a fa le toepony Daniel tsy taitra niatrika an'le olana satria feno Andriamanitra izy aza mieritreritra an'izao ny fifohazam-panahy tsy zavatra atao fa ateraka avy amin'ny fiovam-ponao misy fiatraikany eo manodidina anao tsy miankina mikalitao any zavatra toriana fa misy ifandraisany amin'ny toe-panahy-piovana ao am-po manova ny hafa tsy trano feno olona fa olona feno Andriamanitra. Fiangonana apakarina tsy misy pentina, fiangonana manitsy ny fampianarana ifanaraka amin'izay ndrasan'i Jesosy aminy, manitsy miaina mijoro amin'ny fampianarana. Na zaka na mpijoro anao ve ny fampianarana voarainao? Manahaka an'i Jesosy ve tsika? Anona le problème? Misy fotoantsika indraindray miorakoraka be fotsiny eo am-piangonana, sambikimbikina mandihy tsy afa-tavony, tsy vita fifandraisana amin'Andriamanitra, fibebahana tsy tena mibebaka. Ny atao fibebahana mantsy fiovam-potanteraka, lasa tsy tianao tsony le fahazaran-dratsy tany aloha iny, fa tsy hoe mifona fotsiny, mifona dia voly koa mahifona. Fona Jesosy dia nekeny Jesosy. Hoaizy ho any anaty kisoa. Inona nampifona azy? Aza lefa any amin'ny fariny rehetra afo izay tahotra conséquence ny zavatra ratsy nataony. Ka ny olona rehefa matahotra hoe ratsy nataony dia tsy maintsy hovaliana matahotra daholo. Satria izay afa-tsy nety tsy tiany atao aminy. Toetra ny devoly. Ianao zanak'Andriamanitra fa tsy devoly. Devoly mahifona. Ary fantany rehefa Andriamanitra mifona dia mamela. Fa ny zanak'Andriamanitra tsy mifona fa mibebaka. Ny fibebahana le zavatra natao mihitsy ny nanenenana fa tsy tokony hotohizana intsony. Kiza mibebaka marina. Diso indray tamin'iny fa soavana zao e. Rehefa manantona anay ianao dia namony ataonay fa tonga dia miteny fotsiny. Vavy mbola tsy manameloka anao ny tompo rahalahy fa mibebah fotsiny. Dia mifona indray ianao. Fona tompo fa tsy anao intsony. Alevoara tapitra ny 2 andro ohatra mba nangatsitsika teo indray dia ozy Satana hoe ny contrat-tsika ne mandra-piveriny Jesosy ianao tsy miovy satria voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa ny ratsy any apara ny ratsy ihany ary ny tsara koa dia tsara ihany. Noho izany aza mba ratsy miova tsara zany fa toy izy ihany le faharatsiana. Fa famantarana ho an'ny hafa zany le ohatran'izao iny tsy nety niova mihitsy fa ratsy izy taloha dia vao maina ratsy kokoa io fa voasoratra. Lasa famantarana ny tsy ny marina ny lala ny omanana ny fampakarana ny fisiny tsy fijoroan'ny hafa. Dia hoe ny farany voalohany farany rianina reny ane taloha vao amin'ny 5 maraina dia efa tonga nefa mivaly vao miditra ny fiangonany efa eo izy dia manoma tena mivavaka sady fa taty aoriana. Lasa mpanampy mpisotro toketsy amin'ny bara sisy miembotra voalohany farany. Dia miteniny olona hoe efa lazain'ny tsoratra masina zany fa ndaontsika tena io manatsara androso fa efa kaiky ny fiverenan'i Jesosy. Na ianao famantarana na ianao mpamantatra. Amboadi aza velisipetina na fiketronana. Avy aloha ny fanahy masina iasa. Miverena amin'ny fampianarana marina. Mijoroa amin'ny teny tsisy kilema. Angidy sofina ny olona dia tady mpampianatra. Zay aloha ary Rodolphe reny no mitoro teny a. Alohanao hivoaka an-kianja. Reny tsy mahafantatra ny lanjany atao hoe fahasoavana fa ny azy tiany averina ny olona andohalika sy bebaka fibebahana zany re mandeha. Matombo mbola verimberina le raha tsy ataonao tsy vita fibebahana ianao zany fa aza be resaka eo. Fa ny olona vita fibebahana miova. Mba andanany mba notany io Zakaiosy fampianarina ianao hoe olona tia vola tia arena ny famatotra tamin'ny fony zay nananany na Bartimeo ary angalany vola fa ny ona tamin'ny Jesosy indray mandeha ny sasako mifananako miako amin'ny malahelo ary zay nangalariko tamin'ny fanambakana omeriko avy efatreny zay ny fikirany na foiny misy Zakaiosy ve eto
zay ny mahatonga ny Jesosy niteny. Jesosy niteny an'ity fa tsy za. Midira mivavahty entinareo fa vitsy no raisina. Fa anao mety mieritreritra hoe rehefa mivavaka ianao dia manomboka mivitsy ny olona mihaino anao satria mety mafy loatra ny zavatra teneninao. Mifaly fa ty le nitenen'i Jesosy hoe vitsy ao am-pakarina. Atao inona betsy androfana. Andao hiaraka iova fo. Dia amin'izay na betsaka sika isan'le vitsy ho akarina. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Pasteur. Ovakitsika vetivety ilay tenin'Andriamanitra lazain'ny pasteur teo ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faha 7. Izay manambara ny valan'ilay atenin'i Jesosy eo Matteo toko fahafito hoe nanao ny asa lehibe tamin'ny anarany, namoaka demoni tamin'ny anarany, naminany tamin'ny anarany, nefa nambaran'i Jesosy hoe tsy fantatro ianareo. Zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao. Ny tompo malala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Izay miala amin'ny ratsy no lasa fantatry ny tompo. Tsy izay manao asa. Avereny hoe izay miala amin'ny ratsy hoe. Izay le fijoroana sy le toe-panahy atonga anao tena ho maika iombona sy ho akaiky an'Andriamanitra satria faly be Andriamanitra. Fa le ratsy ny teneniny taminao tokony ialanao tena ny ialanao tokoa ary tsy ny verenanao. Amarina le teny teo hoe tsy hoe mifona fotsiny isika fa mibebaka. Efesana toko faha-4 ny keo any andiny faha 30 ka hatramin'ny andiny faha 1 amby 30. Efesana toko faha-4 ny andiny faha 30 ka hatramin'ny faha 1 amby 30 anaran'i Jesosy. Ary aiza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahaverana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra. Andiny faha 2 amby 30 azafady tompoko. Ary ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Ny fanamasina izay nomena antsika rehefa nandray an'i Jesosy dia fanamasina afaka malahelo. Ny mampalahelo ny fanamasina rehefa tsy fehezinao ny fahatezeranao ka tsy manaiky ianao ho tarihan'ny fanahy hiaina fahalemem-panahy. Ny fahakizitirana vao maraina zany dia mampalahelo ny fanamasina vao maraina. Ka na irainao rehefa nay masinao moramorona mitabataba mateo venoy dia azonao amin'izay ngamba zany hoe ambara ny vavanao le izy fa tsy haina ny fonao ary le fanamasina antsoinao dia malahelo tsy noho ny amin'ny teny izay teneninao fa noho ny amin'ny attitude anao tsy mahafe fahasorenana fahatezerana. Avereny kely ny andiny faha 30 azafady indrindra tompoko hoe ny andiny faha 1 amby 30 azafady indrindra tompoko. Donne raha antsika vakiny Efesiana 4:31 amin'ny anaran'i Jesosy satria fiangonana tsisy pentina daholo mantsiny ny fiangonana manatrika eto. Anaran'i Jesosy esory aminareo folentika rehetra, fahavinirana, fahatezerana, fitabatabata, fitenenan-dratsy sy ny lolopo rehetra. Reo zany aloha dia tsy namana ntsony zany manomboka androany satria mahita fa misy olona eto mangetaheta ho fiangonana tsy misy pentina, tsy misy fiketronana, mampahazoaina ny mpapakatra, hitsena ny mpapakatra, hifankahita ny mpapakatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Isika zanak'Andriamanitra zany dia tokony ho karazan'olona tsy mora tezitra, tsy mety tezitra, tsy hoe ny zavatra mitrangany tsy mahatezitra fa misafidy avy ao anaty ny ho tarihan'ny fanahy hiaina
angetaeta ny fiainan'Andriamanitra tsy mora tezitra ohatran'le fanoharana ny tenenin'ny pasteur teo mahakasika ny Petera izay namadiky ny telon'ny tompo naneniny akoha fa rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy tsisy taimbava tsisy arakaraka fa tonga dia récupération dia fanehoam-pitiavana dia fanontaniana fotsiny hoe tia avy ianao. Tena maly mo Petera hoe ianao mahalala fa tia anao tena very ny fandrony fahano ary ny ondry keliko tena very ny fandrony tena maly fandrony Petera ny fanontaniana fantelony tena maly Petera namadiky ny telo tsy maintsy avery ny telo koa ny toko-pitiavana fa tsy nisy resaka mihitsy tao hoe tsy zakako le nataonao. Zaza mahita androany misy olona tena vanginy Jesosy alalanao tsara amin'izay hitanareo le relation anao amin'ny fanamasina mihitsy ny tokony ho amboarina tsara tandreminy fonao aoka tsy mora teny aoka tsy mora soreny ianao aoka tsy mora vinitra aoka tsy hisy aoka tsy hisy aoka tsy hisy tabataba ao an-tranonareo. Ny amantarina zany fa avy nanarika ty conférence ty tsika menaka manjary tsy eno mihitsy mantsy le zavatra tiano tenenina. Allô? Mandeha viatsy amin'ny direct azafady. Aoka tsy hisy tabataba ao an-tokantrano. Ny vavaka nataontsika eto tsy hoe vavaka manala tabataba fa vavaka afaka hanovanao tsy ho tonga mpitabataba. Tena kaikinao tsy ny tabataba no esorina hoe fa ianao mpitabataba no hovaina hoe. Amen. Fanontaniana pasteur anatin'le fiangonana hotronona satria mahazo aina Andriamanitra amin'ny toe-panahy. Mahazo aina Andriamanitra amin'ny toe-panahy. Dia le toe-panahy moa amin'ny Galatiana 5 angatahaka mba ho vakitsika sokafo kely any Galatiana 5 satria io no zavatra nomen'Andriamanitra ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 5, 22, 23. Dia miara-mamaky tsika menakavy mpanatrika conférence antytakarivo ity rehefa hiditra zany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy miaraka manao hoe isa 2 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana mafimafy, fifaliana mafimafy, fiadana mafimafy, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Sokafantsika koa ny Romanina 5:5 dia izao mivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanamasina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amin'ny dika teny fototra io dia manambara hoe ny fanamasina rehefa miditra ao aminao dia mitondra ny fahafenon'ny toetran'Andriamanitra, mampitobaka ny fahafenon'ny toetran'Andriamanitra ao am-ponao. Eo mihitsy pasteur le fanontaniana manaraka raha mba mety hoe tsy voatery hoe efa marina mantsika moa fa mangitigitika any anaty le izy hoe le toetran'Andriamanitra zany efa ao anatin'ny fony rehetra izay nandray an'i Jesosy zany. Dia maninona tsy mivoaka le fahalemem-panahy nefa efa ao. Dia nefa rehefa mitranga le zavatra mampakizitina dia ohatran'le kizitina no mivoaka fa tsy le fanahy efa ao. Ahoana no ahafahana miaraka amin'ny fanamasina sy mifankazatra satria za mahita fa ny olona rehetra eto tsisy teo kizitsony fa teo isan'ny fiangonana tsy misy pentina ho ampakarina. Amen. Amen pasteur. Tsika rehetra koa hoe amen zany pasteur. Andriamanitra manana zao principe zao izy. Zavatra anankiroa no zaraky kely fohy fotsiny dia meko fanoharana dia tsy hitatra lavabe ahako. Hitanareo ve fa Isaka nisy fotoana momba Rebeka vadiny. Nefa Isaka zao mihitsy no mibatainy Abrahama nataony fanatitra na zao ny teny fikasana hoe tsy ho taranaka amin'ny io ianao fa tahaka ny kintana sy fasika ny taranaka ao.
teny fikasana mipopoka be ary le izy raha ohatra ka adikatsika fomba fijery dia hoe marché conclu zavatra efa vita tokony efa hoe aki zany zavatra efa ok ny ekeny Abrahama mihitsy nitondra ny Isaka mihitsy le teo ambonin'ny altaran'ny Abrahama ho atao fanaty lon'Andriamanitra ny solonan'le ondry noho izany tokony raha tokony ho izy satria efa nanaiky Abrahama ary Andriamanitra efa ninina tamin'ny tenany tokony tonga dia vao manomboka miara-matory fotsiny Rebeka sy Isaka tonga dia terabitro satria le teny fikasana efa mipetraka Andriamanitra efa ninina Isaka zao mihitsy ny nentina fa zao no tiako ho fantatrao tsy ho tonga ao anatinao mihitsy zavatra tsy irinao ao am-po ka manery ny loalikao hivorotra ny vavaka Isaka voatonga Jakoba sy Esau dia kambana valom-bavaka miditra amin'izay tsika amin'ny ministera ny vavaka ny vavaka dia tsy inona fa maridrena ny honao eo amin'ny mason'Andriamanitra etaeta mandresy lahatra ny ao am-ponao hiresaka aminy tena resy lahatra amin'izay Isaka hoe efa niteny an'izao ianao Andriamanitra tamin'ny Abrahama raiko efa nilaza an'izao ianao Andriamanitra tamin'ny teny fikasana rehetra voaraiko tia mitondra amin'ny fiainako eo anatrehanao mba omeo zaza ny vadiko fosy izy Andriamanitra hoe hay ilaiko mihitsy ny fahatserovanao amam-bavaka vao mahatonga hamaly an'le zavatra efa niekeko ho tanterahana na efa niekeko sy efa nisy porofo azy efa nianianako azy mbola miandry anao hivavaka ao anatinao misy vokatry ny fanahy fa raha tsy etaetanao le izy fa ianao le mbola karazan'olona makafy mampirefitr'olona reny hoe tena zao no nataony ina fa nataoko nalala ny anarako a ny anaranao le tsy manova olona ny anaran'i Jesosy no manova olona aloha tsika mandiny tena kely dia mba miteny amin'Andriamanitra tompo tiako ananana zany fahalemem-panahy zany dia hitanao amin'izay fa ho avo ny fanafitoinana reny rehetrarehetrareny a dia maharidrefy andrefesana ny fahafahanao mamoaka opportunité ahafahanao mamoaka n'le vokatra ao anatinao atao ohatra zany tanan'izay miaina dia lasa ianao mandohalika tompo leo amin'ity mitabataba lavo tia tena araka ny tenin'ny paster Rodolphe fa tena tsy hitana fiadana sy fitsarana mahatsara communion mihitsy ty dedibedy lavo ty tompo roviana vao afaka dia manomboka taitra Andriamanitra satria iny le pa miverina ao anatinao ny sainao tahaka le zanakadala tany am-pihinanana hanokisoa verina le saina dia hozy izy ny rainao anetrano amin'iny rovinyanao vao avy raovinyanao vao mbaody raovina fanto fasasatranya miandry ny dada dia rehefa tonga etahitanao le izy dia mandohalika ianao Jesosy a za tena tsy te hiaina an'izao tsony tena tsy te hiaina an'izao tsony lasa marikoriko anao le izy satria manomboka omenao vana ny ainao iombona amin'le teny omen'le révélation anao ny amin'ny fiombonana sy fahatsarana azonao isitrahana ao ambadiky ny fiombonanao amin'Andriamanitra tejereo manomboka miaraka aminao amin'izay Andriamanitra vao mangina ianao mbola misy fanafitonana étape 2 aloha dia resinao le izy dia manomboka tsy renao tsony dia ny manodidina anao no miteny hoe hoay ary ianao tohatra ny tsy le talomin'ny elalely reny tsony a ary tonga vita mangina ianao dia hitanao fa hijoro amin'izay Andriamanitra amaly fitianao amivaly ny fanekenao amboaka ny vokatry ny fanahy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra inona le valim-pity manotrona anao Andriamanitra manotrona anao izy inona mahafinaritra anareo le tsy maintsy milelalela be vao mandray valim-bavaka sa mifankahita-po amin'Andriamanitra fankahita-po amin'Andriamanitra ianao rehefa mety amin'Andriamanitra ny toetranao raha izay faharoko
ohatra ny ana zay le deuxième point iana tsy nananjanaka teny foana izy tsy nananjanaka tsy nananjanaka tsy nananjanaka tsy nananjanaka nefa rana penina kory mampirisika foana hoe aiza le momba vavy tia aiza ihany ny anareo e samy eo an-trano dia ozy izy iana tompo arakaraky nisehony problème no anatonako anao dia inona ny tao an-tsainy tsy ny saina zay ho azo tsony izy fa ny saina zay an'Andriamanitra izy ny ampifaly anao ny fisikosisy fa raha za le efa taony penina isan'andro san'andro atao trano ireny mendrika ho aho fa zao raiko mivavaka eto anatrehanao raha mianao zazalahy dia omeko mpaminany ianao ozy izy Andriamanitra wow zany toepo zany tiako dia ohatra mahita ny David zany miasa saina ohatra le tao am-pony ana amin'ny boky izay nisoratany amin'ny salama manao hoe inona re no avaliko an'i Jehovah no ny soa rehetra izay nataony tamiko misaina zay ampifaly an'Andriamanitra zay toetra zay tsy ho ataon'Andriamanitra tsinitsinina mandrakizay vetivety kely dia tonga Samuel ary taorian'ny Samuel mbola nisy 5 hafa nomenany ana satria fantatr'Andriamanitra hoe nanome fahafampo azy tao anaty vavaka anao ny sitrapony iana voalohany vavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra vavaka mampifaly an'Andriamanitra vavaka mampatsiaro an'Andriamanitra fa vonona ny ahatanteraka andreo fikasana rehetra zay tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainanao raha isy lahatra ianao avalim-panontaniana me voninahitra mitehaka Jesosy avy any Nazareta mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Alléluia. Raha mety misy manana fanontaniana satria efa diva marina antsika ny conférence tapany faharoa androany hariva mandeha tsara ve ty micro teny amin'ny direct azafady sotra tompoko dia afaka manangatanana dia manantony ny pasteur Njaka dia mametraka fanontaniana anao dia mangataka amin'i Jesosy tsika mba ho voavaly amin'ny tetakarivo ty izany fanontaniana izany ny zavatra ny thème resantsika androany ampatsihivoko dia ny fiangonana ho ampakarina tsisy pentina tsisy fiketronana satria miaina toe-panahy araka an'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy mampahazo aina an'Andriamanitra anotrona an'Andriamanitra n'le fiangonana atonga n'le fiangonana hitory le thème sy le topika na le lohahevitra ankasitrahan'Andriamanitra sady message vrai no sady miaina n'le message eny tompoko tsy voatery misy koa fanontaniana fa raha sendra tsy misy koa dia tonga dia miditra amin'ny famarana antsika dia rapitsona antsika mbola miatrika miaraka eto dia rapitso koa afaka tazomina atina kahie kely dia hoentinao dia rapitso indray no antaniana zay zany teka mafy antsika ho an'i Jesosy ary any amin'ny fotoanantsika androany ndoro tsika hitsangana isotra an'Andriamanitra androany hariva ivavaka isika ho fafainy amin'ny lanitra ny taninao dia misaora ny mpanjaka sy tompony tompo misotranao raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao misotra fa noho ny fahasoavanao dia afaka mandre zay sy mandray teny mpahamarinana hanokatra ny ao anatin'ny lalina tena iombona aminao tompo mangetaetanao mifaniry anao ny nofoko tahaka mifaniry ny dera vavy ny rano anono ny faniri ny fanahiko anao ny foko atao anatiko ny tempo fitsarana avy amin'ny teninao sy ny fanambaranao masina androany hariva tia hita olona ianao androany iaiky sy hanokatra ny fony tsy amin'ny fifonana fotsiny ihany amin'ny tahotra ny fiatraikany zavatra tsy nety izay niainanay fa mifiverana sy fiombonana tanteraka aminao mifanaraka amin'izany teny zany mba hahatonga anay ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana vonona ho amin'ny fotoam-pampakarana sokafo ny fonany tiako tsapanao fa tianao Jesosy tianao mandrakizay izy tsy tonga nameloko anao izy tsy ny faharatsiny zay zavatra nataonao sy nyainanao nao tonga azy anymelamosina anao fa zao ny fotoana hiatrehanao ny fahamarinana mba anome fahafampo azy amin'ny fahafahampitsarana ahitany le teny tonga ny ao anatinao vonona ny ombona sy fandray amin'Andriamanitra vaovao indray androany
raha navaka mifaratsiana mifahatsarany ianao ka ijoro anaraka ny lala mifahamarinana sy anaiky ao anatin'ny fonao iompona amin'Andriamanitra ray no ny fahamarinan'i Jesosy. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Zao ny fotoana tsara indrindra tsy misy akoatra ny androany. Ty tany ty tsy mandrakizay. Mandalo sy miserany ty tany ty. Androany ianao eto. Tsy fantatra roviny ianao tsy eto intsony. Tsy manana akoatra ny androany sika itenenina amin'Andriamanitra. Vonona ny ombona aminao amin'ny foko manontolo. Iray tanteraka amin'ny teny fahamarinanao. Hanovany famindrako ifanaraka amin'ny teninao. Mangetaetanao ny foko Andriamanitra. Mangetaetanao ny fanahiko raiko. Feno zavatsoa avy amin'ny fahamarinany teninao ny atao anatiko ray manontolo. Mba nanako ny etaeta tsara izotra amin'ny sitraponao. Asa vela ho tahaka ny olona maty fanahy manamary tena miaina ao anaty fahotana. Fa tsongoy amin'ny teniny atao anatiko. Andrenesako ny fahamarinana, antsiko ny lalako ifanaraka amin'ny sitraponao. Misaotra Tompo amin'ity takarivo ity fa nivalinao ny etaetako. Voavela ny eloko sy voasarona ny fahotako. Olona afaka miaina mivokatry ny fanahy, manana ny fanahy masino mpitaridalana, manaiky iaina ny sitrapon'Andriamanitra, mandra-piveriko ao amin'i Jesosy Kristy. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra ahafahanao miaina an'izany avy ao am-ponao. Mahita ny etaetanao manomboka hovain'Andriamanitra ny apety ara-panahinao. Tianao ny hotron'Andriamanitra mihoatra no ny aina ny fanosorany fotsiny. Satria ianao efa olom-baositra rehefa nandray ny fanahiny, fa hotronony ianao rehefa manana ny toe-panahy. Mahita n'Andriamanitra mahazo aina androany, ho fiangonana tsy misy petina na fiketro nantoy izany amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Ka raha nio hariva no iverina ny mpapakatra, ka neno ny feon'arkanjely sy ny trompeta n'Andriamanitra. Hoeny amin'ny raha manilanitsika hitasy. Halleluja, halleluja, halleluja. Zay andro izay, zay no andrasako iverina ny mpamonjiko ho hitako izay anatrikay ny sandriny no atsampiny ay. Ari hoe kiam'izay toerana astamizay dia subisubili subiria ny no fantatro Isai wambaranai nizavamya finifanai udinaeu adilanya ifanatinague silefundai zesosi Kina
akasitrana feno ny fiombonana tariny président bishop Naivson zay ray aman-dreny betsika eto Ambositra ny amin'ny fatateran'izao fotoana androany zao sotra tompoko ny amin'ny opportunité sy tombontso manokana fantatro fa raha mitona sokiray aman-dreny ianao zandry kely zay raha tena marina fa nanaiky ianao nampandroso afany mizary zany teny zany ato amin'ny fiangonana zay misy ianao makasitraka ny rahalahy rehetra ihany koa sy ny fiombonana amin'ny fiangonana maro samihafa dénomination maro samihafa eto Ambositra teny aminareo zay tsy manatanjony zay ny anangana fiangonana tsy manatanjony zay ny amorolona naraka anay fa niara iasa aminareo tahaka ny Paoly tonga namangy andreo toerana sy faritra rehetra nanondran'Andriamanitra azy za tena mahita fa ty fiangonana ty ohatrany samy fiara itondran'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa atafita tsara andreo olona rehetra halleluja ary ny fiangonana rehetra eto Ambositra ihany koa mpiara-miasa anatin'ny fiombonana dia ho tahaka izany ho voninahitra Andriamanitra ho amintsika rehetra ny fiadanana samy mitiatana mafy ho an'Andriamanitra andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra ato an-trano halleluja. Mazao toerana antsika ary dia misaotra an'Andriamanitra lehibentsika tamin'ny fanamboarany antsika androany. Hatsangano hoe tanana izay milaza tahaka hoe manamboatra ananto.